tsy maniry mihitsy ny sina convention spéciale araka ny voalazanao fa ny KMF ny hoe dia mametraka hoe inona ny zava-misy fitondrana mipetraka eto ny mpitondra rehetra dia ohatry ny olombelona rehetra manana ny qualité défaut-ny manana ny mahatsara azy manana ny maharatsy azy ka izahay zany a dia tsy manohana mihitsy ny fanonganana ny mpitondra izahay a dia tsy manohana mihitsy ny fandravahan-drafitra fa izahay dia manohana hoe manoloana ny fifetezan'ny aona ny fomba itenenantsika amin'ny teny gasiny hoe approche satria erreur d'approche nataon'ny fitondrana manoloana ny mialatsiny fa tonga dia ataoko mahitsy mihitsy hoe manoloana ny avinavina izay ataon'ny mpitondra izay no miteraka ny vis-à-vis io satria raha mba ny fampiaina raha mahay miaina tsy tonga amin'izao situation misy eto izao sika na izany na tsy izany a io aloha ny zava-misy inona no mety ho zavatra hitsanga raha mandravarafitra tsika dia raha isaretsaina ny fahatiampoka mety isy zao ary tsika tsy mandravarafitra tsy moramora tsy spesipesenina ny fahatiampoka ateraka io etsika misy amin'izao io fa tsy mitrango io etsika io a raha tsisy avinavina tamin'ny sabotsy fa vokatry ny avinavina nahatonga an'ireny tsy popoky ireny ary na niteraka famoizana in'olona mihitsy moa izy ka ny KMF kinao zany ao anatin'izany zavatra zany a dia maneho a an'ilay sosikevitra hoe tsisy mangidy ohatry ny sakay a fa rehefa tenerany io lany foana ka inona no misakana ny fikarakarana ny fifidianana ao anatin'ny fifampiresahana sy ny fifandaminana azo ahitsy ny lalam-pifidianana azo amboarina ny lalam-pifidianana azo arenina ny tsy mety rehetra misy a fa tsy tokony hitarika makany amin'ny sakoroka raha ataontsika teny mahitsy be